Ahoana daholo nareo androany, inona vaovao antsika rehetra androany? Zao zany vaovao androany ho antsika rehetra eto de ny podcast ity zay atolotray omenay nareo maimaimpoana n'aiza n'aiza no ahitanao anazy na amin'ny YouTube na amin'ny Facebook na n'aiza n'aiza no ahitanao na amin'le application podcast reny. Raha any ianao mihaino an'ity de tsy hitanao zany tarehako fa faly sady mitsikitsiky ny tenako. Miraba anareo rehetra androany amin'ity podcast ity. Le podcast anay Mitsamo androany de miaraka amin'ny Bond International. Iza le Bond International? Tsy iza fa grupy international zay antsoina hoe Bond. Ok, mazava tsara. Oarany tonga de miditra amin'ilay podcast antsika faly be indray mandeha farany zay manolotra an'ity ho anareo rehetra. Mahafinaritra be. Ok, eny ary ndao ary tsika miditra. Ok, zay zany ok, tsy misalasala. Eny ary. Ok, merci beaucoup Tonga soa aloha zany amin'ny podcast. Merci beaucoup tamin'ny fanekena hiresaka miaraka aminay Mitsamo satria masika kely zay Mitsamo dia iza moa ny anaranareo, afaka asianareo présentation kely ao izy nareo dia iza ny Bondi International? Ok, tompoko zany Yaby ny anarako, responsable des partenariats ato amin'ny Bondy efa eritaona zahay ny asako taty amin'ny Bondy depuis mars 2023. Dia ny anarako indray Njato, mpanentana ny fanentsehana fiarahamonina ao amin'ny Bondy nanomboka tamin'ny taona 2024. Dia toizako amin'ilay tonga dia fanazavana ny Bondy. Hazavao mihitsy. Asio résumé kely, tsy tonga dia izy rehetra fa résumé kely. Bondy zany orinasa anankiray eto Madagasikara misehatra amin'ny fambolena hazo nanomboka tamin'ny taona 2024 dia amin'izao izy misehatra amin'ny faritra anankivalo eto Madagasikara. Ok. Voilà. Ok, tsara be zany. Betsaka ny zavatra azontsika resahana momba an'izany zao androany. Fanontaniako voalohany misy ve ny olona tonga dia mahita ilay anarana hoe Bondy dia miteny hoe Bandy international sa tsy dia misy olana zany Madagasikara? Izay ny fanontaniana voalohany. Dia avy aiza ilay hoe Bondy? Teny inona izao zany? Tsy haiko na misy anekdota kely raha hoe gasy dia tsy dia misy eritreritra zany hoe amin'ilay Bondy raha tsy hoe Bondy 1 million. Fa rehefa vazaha indraindray frantsay indrindra rehefa maheno hoe Bondy na hoe Bondy dia averinjareo fa le toerana fipetrahana akaikin'ny Paris le izy. Nefa Bondy amin'ny teny gasy hafa mihitsy dia aleo hazavain-jato. Oui, dia ilay Bondy zany ny antony izy teny zatovo ilay izy hoe ray. Dia nisy dia fita ny aloha tany moa zany hoe amboly hazo 1 million d'arbres ao anatin'ny indray andro. Izany hoe ray hetsy sisa ambolena ao anatin'ny iray andro ilay zanak'hazo dia anentsika olona be dia be. Fa rehefa avy eo moa niova ilay izy hoe inona no tena tanjona amin'izy hanao an'izay ve dia aka 19 sa hoe andeha amboly hazo mihitsy. Dia niova ilay izy rehefa avy eo taty aoriana ilay tetikasa zany. Dia ao anatin'izay ilay tenin'ilay izy mahatonga ilay izy hoe Bondy fa maninona tsy natao hoe ray mba hisintomana ny tanora zany, hisintomana ny tanora hoe ndao tsika rehetrarehetra satria fitenitsika izay rehefa mandeha manao kidia kely tsika dia efa Bondy siro dia izay zany nahatonga anazy hoe Bondy. Ok. Azoko tsara. Eny tsara zany. Tsara zany hoe ilay tanjona zany matotra fa mba ahafahanareo zany miconnecte kokoa miaraka amin'ny tanora koa dia misy ambadika an'ilay hoe Bondy koa zany mba hoe tenin-jatovo araka ny teneninao dia mba hoe ho an'ny tanora koa zany mba hoe zavatra tanora. Dia ozy nareo hoe fambolen-kazo moa ve iny ihany ny tanjon'ny Bondy international sa afaka mba omenao détail kokoa ve amin'ilay tanjon'ny Bondy international hoe mamboly hazo eraka ny Madagasikara fotsiny ve? Tsy hoe fotsiny, efa lehibe zany fa inona koa zany ilay tanjona ao anatin'ilay izy?
bondy zany ny tantara kely taloha bondy tena fambolen-kazo le tanjonanay fa hitanay fa raha hoe amboly hazo zay dia tsy maintsy miara-miasa amin'ny tantsaha sady ampiana impact social sy économique mba mampaniry an'ilay hazo ambolenay. Rehefa hoe misy type de projet anankiroa zany fatao anay plantation terrestre sy plantation côtière zany hoe mamboly onko sady mamboly hazo zay aty ambondy miaraka amin'ny tantsaha ny faritra valo eto Madagasikara. Mety ampian-jato kely angamba le fonctionnement-nay tena. Ok, dia nampiako kely an'izay zavatra teneniny ampiazay fotsiny hoe rehefa misehatra amin'ny faritra iasana ireo zay dia ny tanjona voalohany indrindra aloha eo ilay hoe amboly hazo. Ho anatin'ny fambolena hazo zany tsy vitany hoe tonga ny fambolena hazo dia izay fa mbola misy ny asa be dia be izay mifandraika amin'izay dia ireo fambolena hazo izay ataonay ireo dia izany hoe ampidirina zany ny tantsaha eny fotony mba ahazoana aloha impact économique ao anatin'ilay izy hoe ampandrosoana ny fiainan'ilay mponina eny fotony. Eo koa ny fampandrosoana ara-tsosialy amin'izay ezaka atao izay ary indrindra moa izay ataoko hoe ivalozan'ny bondy sy tena imasoana indrindra dia ny impact environnemental amin'ny tena hoe tontolo iainana mihitsy zany. Dia ireo zavatra anankitelo ireo raha ohatra ka dinihantsika dia fototra ipetrahan'ny fandrosoana lovain-jafy dia ireo zavatra ireo zany no ataoko hoe impact tadiavin'ny bondy eo amin'ny fanatanterahana ny asa. Dia amin'izay tsy araka ilay tenenao teo hoe tsy mijanona amin'ny fambolena hazo ihany izay fa misy ao fampianarana n'ireo tantsaha ireo amin'ny resaka fambolena ohatra eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fitantanana ara-bola. Misy an'izay atao hoe champ école izay zao vao natsangananay tamin'ny fotoana fampiofanana ny tantsaha izay mpiara-miasa ny bondy amin'ny fanaovana ny ataontsika hoe famokarana ny vokatra biolojika, fanajariana ny tany sy ny fanafangaroana ny volo sy ny fambolena hazo zany na ny hoe agroforesterie. Dia mbola ampiako kely ny njato zany araka an'ilay teneniny teo hoe chargé de la mobilisation citoyenne zany hoe miara-miasa amin'ny tanora koa bondy. Misy association zay hoe atao bondy green army misy tanora maromaro sady manampy any amin'ny activité rehefa mamboly hazo fa mandeha amin'ny sekoly koa ao anatin'ny EPP maromaro amin'izay faritra iasainay dia mandeha any ny bondy green army mba mampianatra ny ankizy kely zany hoe développement durable fandrosoana lovain-jafy, inona ilay tanjon'ilay fambolen-kazo, ahoana ny mamboly hazo, maninona ny tokony teny atao izy, bla bla bla. Hoe voilà donc tena misy aspect maromaro zany ny asanay aty amin'ny bondy fa ny objectif tena mitovy ihany. Ok, azoko tsara misaotra betsaka tamin'ny fanazavana feno zavatra tsy haiko raha tiana misy fanontaniana fa zavatra manitihitika ny saiko ny momba ny kolontsaina on va dire en général à Madagascar betsaka ny fahantrana à Madagascar dia betsaka ny olona satria raha resaka hoe hazo ihany ilay zavatra, betsaka ny olona mampiasa charbon de bois zany hoe avy amin'ny hazo izay tonga j'imagine corrigénareo raha ohatra ka tsy marina fa j'imagine avy amin'ny doro-tanety ny akamaroany zany le kitay atao amin'ny charbon de bois. Dia ny fanontaniako zany le fambolen-kazo zany zavatra anankiray dia mino za fa miady koa nareo zany contre ny déforestation, tsy haiko raha mitena zany hoe fanalana hazo any Madagasikara na doro-tanety tout simplement, moa ve tsotra ny mandresy lahatra olona tsy hanohy amin'ny resaka hoe doro-tanety sy amin'ny resaka hoe fampiasana charbon de bois atao hoe mpandrahoana sakafo sy ny sisa. Dia ahoana ny stratégie anareo amin'izay zavatra izay? Za zany mandikidiky ny saiko satria sarotra ho an'ny miteny olona hoe aza manao an'izany raha ohatra ka tsy misy option ankoatr'izay ilay olona. Dia izay zany ilay somary tsy haiko raha azonareo no tiako tenena fa izay ilay somary fanontaniana mandikidiky ny saiko. Tao anatin'izay tena hoe anisan'ny araka ilay nivoateninao teo koa zany hoe bondy misehatra amin'izay hazo fambolena hazo izay fa nefany ny tanjona voalohany indrindra ilay hoe
isika rehetrarehetra hiaraka amerina an'ilay nosy mena ho nosy maitso. Ao anatin'izay zany a anisan'ny tadiavana vahaolana ihany koa ilay hoe fanapahana sy fandoroana ny ala amin'ny ataontsika hoe tadiavana tanjona hafa. Dia ao anatin'izay a fampiofanana an'ireo tantsaha ireo satria ny ankabeazany zao amin'ireo tantsaha ireo mety raha raisy fotsiny ohatra zao ny olona mipetraka any amin'ny faritra ataoko hoe any Atsinanan'i Madagasikara, izay ny ankabeazany amin'ireo olona ireo a dia mety hoe mamokatra charbon, manapaka hazo a ho amidy eo Tamatavy. Dia ao anatin'izay a tena hoe niara-niasa tamin'ireo tantsaha ireo bondy a, dia misy mihitsy ara tena hoe mpanapaka hazo vao fampiresaka taminay zao tamin'izaho tany Antsampanana farany teo a, fampiresaka taminay hoe izao izy mpanapaka hazo a. Dia avy eo za niverina dia nanao ino moa zany, nandray mpiasa vaovao bondy tao Antsampanana, dia niditra niasa tao Antsampanana ilay olona mpanao charbon io. Dia rehefa niresaka taminazy zay a, tsena an-dalana zany zay andro hariva niresaka taminazy dia hoe inona zany asanao talohanao niasanao tao amin'ny bondy. Dia namaly izy tamin'izay hoe izao izy mpanao charbon. Dia nanontany anazy aho hoe ahoana zany, inona zany ny antony itiavanao le miasa ato amin'ny bondy a no le manao charbon. Dia hoy izy hoe ato izy stable kokoa ny ino moa zany fandraisanao karama, miasa foana ianao isam-bolana, afaka manao zavatra ho an'ny taranaka ao ianao a, ianao ihany koa nefa manana teknika be dia be ao anatin'izay tsy mandrava. Fa izao izy mieritreritra hoe raha ripaka satria misy an'ilay oam-pitenenana izay moa hoe mbola tsy ho ripaka ny ala Atsinanana. Dia izy hoe raha ho ripaka hozy izy io ala io zany a dia aiza intsony ny ivelomanay. Dia ny anisan'ny hoe fahitako anazy hoe kolotsaina ilay kolotsaintsika gasy ilay mandripaka hoe tena tonga dia lanina azy azo atao. Fa nefa ihany koa mety efa manomboka tonga saina tsikelikely olona hoe andaotsika hiezaka amin'izay mba ambolena, hiezaka amin'izay tsika mba amboly hazo a, hiezaka amin'izay tsika tsy hanambaka. Dia iny amin'izay no ezahan'ny bondy zany natao ohatran'ny hoe stratégie kely hoe raha ohatra ary tsika ka andeha amboly hazo a, dia ahoana ny fomba hisintomantsika amin'ireo olona rehetrarehetra ireo. Dia amin'izao fotoana zao a, ataontsika hoe raha ohatra izay ato amin'ny bondy ka ataontsika hoe eo amin'ny 100 isan-jato mpiasa ao amin'ny bondy a, dia mahery ny atsasa-manila an'izay a any amin'ny terrain, zany hoe olona mipetraka manodidina an'ilay faritra iasan'ny bondy daholo a no miasa, zany hoe efa misy sady zany ilay ataoko hoe inona zany hoe efa manana asa ilay olona, efa misy ihany koa fidiram-bola hafa zany a, dia efa miala tanteraka ao anatin'ilay hoe fanombana sy ilay fanampotehana ny ala zany no ao anatin'ilay izy. Dia tsy andany ihany koa fa mbola andalam-pikarohana ihany koa moa ny ekipanay a, mikasika ny hoe ahoana ny fomba atao zany hanentanana ny mponina amin'ny fanjifana ny ataontsika hoe charbon io. Satria raha ohatra zao ka mandeha any amin'ny faritra any tsika, charbon eo amin'ny 500 ny varotan'izy ireo ny gony anankiray a, tonga aty Antananarivo ilay izy a amidiny zareo 5,100 zany hoe voadisin'ilay prix any ambanivohitra. Dia lasa na ilay olona any ara zany hoe tsisy dikany zany ilay ala fa ripaka fotsiny a, mahavita firy izy ao anatin'izay. Dia anisan'ny hoe hanentanana ilay mponina izay hoe aleo nareo mitady fivelomana hafa fa tsy azahoanareo tombony io fa ilay mpivarotra ilay ino zany ilay collecteur no azo tombony amin'io. Dia izay zavatra izay no anisan'ny hoe hanentanana moa zany, hanentanana amin'ny mponina eny fotsiny indrindra indrindra hoe mila mijery ihany koa hoe raha ripaka ilay hazo dia ho aiza rehefa avy eo. Nampikely an'izay teneniny teo a, raha ny hevitrako aloha dia ohatran'ny hitako fa raha tantsaha miara-miasa amin'ny bondy a dia efa tonga saina mihitsy ry zareo. Any amin'ny faritra Boeny zao a, bondy mamboly onko. Dia rehefa mamboly onko izay miankina amin'ny tantsaha mety 100 olona tena village anankiray tanteraka miara-miasa aminay rehefa mamboly onko. Dia zareo efa mahita hoe tapana daholo zao ny onko a, ataon'ny olona charbon satria aleon'izareo mangalatra amin'ny fanjakana toy izay mangalatra amin'ny olona mipetraka eo akaikin'izareo eo a. Dia nefa tsisy trondro tsony ilay rano, tsisy foza-moana kirabo, dia afa-drakaka. Dia lasa tsy afaka manao activité-na pêche intsony ry zareo. Nefa tany Amboeny zao izay efa tamin'ny 2020 na 2021 izay nanomboka tany Amboeny. Dia izao efa somary lehibe ny onkonay a, dia efa hitan'izareo fa miverina daholo zany izay animaux rehetrarehetra afaka atao activité économique izay. Dia ny kolotsaina zany mba miovaova amin'izay, mba tonga saina ny olona fa hoe tokony zavatra alovan-jafy amin'izay no tokony atao. Dia ny avantage ny bondy zany araka an'ilay teneniny Njato teo, rehefa miara-miasa amin'ny tantsaha zany a,
dia tena tianay hoe mahita alternative sady manampy zahay amin'le hoe fambolena écologique na hoe fanampiana na hoe formation amin'ny entrepreneuriat rural mba ho hitan-jareo fidiram-bolana vaovao sady lovanjavy. Fanontaniana ao anatin'izay sarotra ve ny fanaraha-maso an'le projet satria izaho zao mieritreritra hoe hazo zany zavatra maniry ela be, tsy ohatran'ny hoe maniry, tsy ohatran'ny hoe mamboly katsaka na ohatr'izany satria ny katsaka hitanao hoe io izy maniry io, nefa ny hazo asa aman-taonana firy zany le izy no maniry eo, dia sarotra ve manara-maso an'izay zavatra izay? Sady sarotra no mila olo maro no lafo tena zany aloha le fototra miasanay zahay tsy mpamboly hazo fa mampaniry hazo dia rehefa miresaka amin'ny partenaire na hoe client zay dia zay ny tanjona tena ampianay sy ataonay azo tsara hoe rehefa miara-miasa amin'ny bondy dia tsy mamboly fotsiny fa manara-maso mandrapaha ny 5 taona minimum miankina amin'le projet misy projet rehefa grande échelle reny rehefa tianay hijerevana elaela zany ny impact dia mahatakatra 20 taona fa tena sarotra aloha raha le fanontanianao sarotra aloha fa soa ihany fa efa lehibe zany ny ekipa amin'ny bondy amin'izao tsara efa mitombo zany mahafinaritra be. Manontaniana somary mifanarakaraka kely amin'izay le karazan'ny hazo mety efa voateninareo teo zany fa ina le karazan'ny hazo tena ambolenareo matetika indrindra hoe hazo manome voankazo ve sa hoe hazo fotsiny hoe hoan'ny hoe atao hazo amin'ny fotoana ho avy, hazo karakory zany no tena ambolenareo matetika indrindra? Ny hazo ambolen'ny bondy dia hazo no voalohany indrindra mamaly ny filan'ny tantsainy fotony. Izany hoe alohan'ny hanaovanay projet anankiray amin'ny ataontsika hoe toerana anankiray dia efa mandeha manatona ilay mponina fotony izay hoe inona ny karazana hazo ilainareo raha ohatra ka hiara-hiasa amin'ny bondy nareo. Dia avy eo tonga indray ny ekipa teknisianina avy aty amin'ny bondy midina eny amin'ny terrain mihitsy mijery hoe ty tany ity mifanaraka amin'ity zanakazo nangatany ity, izany hoe misy fifanankalozan-kevitra eo amin'ny bondy sy eo amin'ilay tantsaha mifanaraka amin'ilay terrain izay anaovana fambolena hazo. Fa raha ho fitiniko angamba dia afaka atao hoe karazany raha ohatra ka ho an'ny faritra anaovana agroforesterie dia misy ny ataoko hoe bois de arbre fruitier dia misy ny bois de construction dia misy ny ornementation dia forestier dia ny farany rente. Izay angamba ny ao anatin'ny agroforesterie. Dia ny amin'ny raha ohatra ka izay ino moa fruitier zany izay fruitier misy eo amin'ilay faritra raha ohatra ka raisiko izao faritra analamanga manokana kaki, paiso, pomme, nefla, agrume, roatra, endémique. Dia misy ihany koa nefa ankoatran'izay ny amin'ny bois de construction ohatra ny frêne, ny acacia dia ny eucalyptus citriodora sy robusta. Dia misy ihany koa ny amin'ny rente ny baie rose, cannelle, girofle, cacao arakaraka an'ilay région zone d'intervention zany iny. Dia pour any amin'ny mangrove koa mifanaraka amin'izay espèce efa nisy teo amin'ilay toerana teo aloha. Raha ohatra izao ka raisiko ohatra hoe ny faritra Boeny no anaovanay izao amin'ny Marimiandry dia ny rhizophora micronata sy Ceropsytagal no tena anisan'ny hoe espèce be dia be eo amin'ilay toerana. Dia izay no ezahana anaovana restauration rehefa avy eo zany amin'ilay zone simba. Fanapiko kely ngambany amin'ny mba ho clair tsara ilay izy. Miala tsiny aloha amin'ilay teny vazaha fa ilay vocabulaire ara-teknika alefasika tsy manenina ka. Araka an'ilay tenenin-jato teo plantation amin'ny zone terrestre zay dia agroforesterie ilay izy. Inona ny atao hoe agroforesterie? Tsy hoe mamboly hazo fotsiny fa mamboly hazo mampavokatra. Zay ilay hoe rente, ohatra hoe kafe na cacao satria afaka varotana na hoe arbre fruitier. Dia rehefa mamboly ongo zay dia
restauration na hoe conservation hoe zay espèce efa mipetraka ao no averina mba ho régénérena an'le écosystème sy le toerana iasanay. Misy objectif samihafa zany le izy fa tsy maintsy safidiana tsara araka an'le terrain sy araka an'le zavatra ilain'le mponina mipetraka eo zany. Ok, voaray. Azoko tsara. Mahafinaritra be ilay mahita hoe tsy tonga dia hoe mandeha n'aiza n'aiza dia mamboly hazo eo fotsiny dia lasa mandeha, fa sady eo zany ilay resaka hoe recherche alohan'ny hisafidy an'ilay karazany hazo mihitsy fa mino za fa mety hoe arakaraka ny environnement hoe raha ohatra hoe hazo mila rano be dia tsy ambolena amin'ny toerana maina be ohatra mazava ho azy. Dia tsara koa ilay misy araka ny fanontaniany raha tiana teo zany, tsara koa zany ilay asiana hoe manara-maso tsy mamboly hazo fotsiny fa mampaniry hazo satria raha ambolena foana fotsiny eraka Madagasikara dia tsisy manara-maso na mampaniry araka ny teneninareo dia mino za fa mety ny sasany na plus ary no tsy ho tonga amin'ny stage d'adulte zany ny hazo. Donc tsara be zany. Misy moyenne afaka mety fanontaniana adaladala angamba zany fa afaka manome taona moyenne ve nareo hoe firy taona ny hazo ambolena vao hoe adulte sa hoe arakaraka ny hazo hoe miova be le fotoana? Arakaraka ny hazo le izy fa ny amin'ny hefitray zay no nanaovana hoe le fanara-maso mandra-pahadigny taona mba durée moyenne ny croissance na hazo anankiray. Raha onko aloha le izy dia mba malakilaky fa rehefa terrestre mba afaka 10 taona mba ahitana vokatra. Dia misy zao anisan'izay mihitsy ny andray ataoko hoe arakaraka ny karazan-kazo mihitsy le izy. Misy fotoana zao tamin'ny farany teo zay nanao fanaraha-maso suivi tany Andriamasina, ny zanak'hazo nambolena tamin'ny 2021 efa mihoatra tena avo be, efa plus de 2 mètres ny halavany. Dia anisany hoe arakaraka le hazo dia arakaraka ny toerana misy anazy ihany koa. Dia izay moa no tena antony anaovana le suivi voalohany dia ahafantarana hoe ity espèce ity misadapte kokoa eto amin'ity toerana ity no reto espèce hafa reto. Dia iny zany no ezahana hoe hitadiavana vahaolana zany amin'izy hoe ahoana no ahitana zany espèce hoe ity zany no espèce kokoa mety eto amin'ity toerana ity no reto espèce hafa reto satria reto misy maty reto tsisy maty na ray arany. Dia izay zany anisany tena hoe mila izay no antony anaovana le suivi. Dia ambariko azy fotsiny hoe arakaraka l'espèce ny azo ilazaina hoe ela kely le zanak'hazo. Ok, azoko tsara. Mino za fa mety mila patience ihany ireo en général zany amin'ny resaka fambolen-kazo satria araka ny tenin'ny Ratina tsy ohatran'ny katsaka na vary tsy haiko hoe firy volana vao hoe vokatra ny vary na ohatr'izany fa sûr fa tsy ela be ohatran'ny hazo mila patience be ohatran'ny hoe manabe zazakely zany satria zazakely teraka mety hoe ataontsika hoe 16 ans na 18 ans eo zany vao tena hoe manomboka hoe lasa adulte le zazakely et encore satria mety hoe 25 ans na any amin'ny 30 any vao tena hoe matitra tsara le zaza indraindray. Mino za fa mitovitovy amin'ny hazo le izy dia courage zany izay zany tena tiako teneniko, courage nareo fa tsara be le projet zany tsara be surtout encore une fois zany amin'ny firenena ohatra Madagasikara rehefa tsy ampy tsy ho an'ny olona rehetra fa betsaka ny tsy fahampiana zany amin'ny olona amin'ny mponina na resaka hoe hanina na resaka hoe vola sy ny sisa dia mino za fa encore sarotra kokoa zany ny mitondra hetsika ka hoe ohatra ny fambolen-kazo toy izay raha ohatra ka any États-Unis na France satria any tsy hoe manao comparaison be fa vao maika sarotra zany a Madagasikara mitondra projet ohatran'io dia mahafinaritra fa misy zany nareo dia mahafinaritra. Mba hivalia kely an'izany koa tsy fambolen-kazo ihany zany tanjon'ny bondy amin'izao fa tena hitondra ny orinasa eto Madagasikara na partenaire public na organisation internationale tena hiasa
ho an'ny fandrosoana lovain-jafy. Dia tsy projet ihany ny ataonay fa misy conseil amin'ny environnement na hoe mise en place de projet ho an'ny entreprise, misy zavatra maromaro kokoa e. Marina fa ny akabean'ny asanay tena mamboly, manara-maso sy manao activité citoyenne fa vision mihitsy zany hoe les bondes fa tsy hanao opération ihany koa. Ie, marina zany. Eny le izy tsy maintsy mikasika ny environnement foana e. Satria vao mamboly hazo dia misy antony fa maninona mamboly hazo satria pour l'environnement. Dia iny manokatra conversation lehibe kokoa. Fanontaniana somary miala kely amin'izay, eny mitovy sujet fa miala kely amin'ny resaka fambolen-kazo. Ahoana ny hevitrinareo manokana momba ny ino moa zany amin'ny teny malagasy, tsy haiko na amin'ny teny malagasy ny changement climat en général zany mino ve nareo fa hoe nareo ve plutôt côté hoe hifarany zao tontolo zao raha ohatra ka tsy hiovatsika ao anatin'ny 10 taona, sa hoe plutôt côté hoe tsisy an'izany fa zavatra inventé ny olona, sa hoe plutôt au milieu hoe mila miaro sy ny sisa amin'ny maha malagasynareo sy amin'ny maha mpiasa sy mpitondra moa zany mpitarika ny hoe bondy ahoana ny hevitrinareo zany amin'ny resaka hoe changement climat en général zany amin'izao fotoana zao. Nenahy ataoko mahita tsara sady fohy, mino aho fa raha tsy manao ny minona zay dia vita ty tontolo ity. Nefa zay aty ambondy sady za manokana miasa isan'andro mba hanova an'izay. Raha eto Madagasikara manokana aloha dia ny Nations Unies efa niteny tamin'ny 2021 hoe misy famine mosary sy kere any atsimo à cause du changement climatique. Miasanay mamboly hazo mba hanamora an'izay transition zay fa tena tsy maintsy mahita solution vaovao sady adaptation vaovao zay, surtout pour les kansas sy ny mponina any amin'ny faritra any mba tena première victime zany changement zay. Dia raha ka position ohatran'ilay niteneninao teo au milieu ihany zay satria zay miasa sady mahita solution fa mila fotoana ary mila miara-miasa amin'ny orinasa gouvernemanta ary organisation internationale rehetra mba ho hisy vokatra zany asanay. Ok, mahafinaritra. Ohatran'ny hoe figé zany ilay image. Tovitovy. Dia ny anahy indray za aloha efa ataoko hoe resy lahatra depuis hatramin'izay hoe misy le changement climatique. Tsy hoe eo ampovoany zany hoe misy na tsisy fa tena hoe misy satria izay zao ato tsy mivoabe zany mafana sady ilay andro. Dia ao anatin'izay fisiany izay mihitsy tena anisan'ny nisy chiffre navoaka farany GIEC angambany izay. Madagasikara anisan'ny firenena le plus vulnérable raha ohatra ka inona zany amin'ny changement climatique ny impact indrindra. Dia tena tsikatra izay satria mandeha zao ianao mandeha amin'ny sisin'ny ranomasina zao efa maro be ny ataoko hoe ahitanao hoe tena efa misy le acidification de l'océan hoe tena manomboka maty daholo le corail sy barrière corallienne sy rehetrarehetra reny efa tsy zavatra manan'aina intsony ihany efa mandeha mpanarato. Dia raha taloha izy mahazo ray lakana zao izy raha mahazo roa natiry dia efa mahafaly anazy. Dia eo ihany koa ohatra zao ny tena anisan'ny hoe maina indraindray misy fotoana zao tena sur terrain izay maina be tany io nanomboka namboly hazo zay tamin'ny 2024 volana oktobra maina farany dia novambra avo be vao manomboka novambra fa tamin'ity zao zay tena desambra efa nandrandasana kely dia avy eo tena misy fotoana tena tsisy indray aloha rehefa elaela kely iny. Dia tena anisan'ny hoe mahatsikaritra zany hoe misy izay zavatra zay, misy le fiovahan'le toetr'andro ary izay zavatra zay tsisy azonao atao aloha zany hatreto raha ohatra ka hoe ho ana olona ataontsika hoe olona tsy manana moyen izy na ino fa ny tena zavatra irariana dia le hoe misadapte amin'izay. Dia iny le adaptation iny amin'izay no anisan'ny ataoko hoe initiative hoentin'ny bondy ihany koa hoe ahoana no hitondratsika zany fambolena mifanaraka amin'ny fiovahan'ny toetr'andro. Tonga ny toetr'andro ohatra zany manomboka mafana be amin'izay ny andro tsisy rano intsony zany dia ina zany no vahaolana amin'izay dia eo le agroforesterie izay anisany vahaolana voalohany indrindra
dia io agroforesterie io amin'izay no ampianarina an'ilay tantsaha zany. Dia rehefa hain'ilay tantsaha io zay nanao anona amin'izay zany dia lasa afaka manana an'ilay résilient amin'izay zany izy par rapport amin'ilay changement climatique hoe okay rehefa vitanay ity afaka manao fambolena entsika na dia tsisy afa-masoandro satria efa misy alokaloka eny amin'ilay toerana eny afaka manao mélange à la culture tsika, afaka mamboly vanille ihany tsika, afaka mamboly katsaka ihany ka tsika na dia tsisy anona raha fa misy hazo fotsiny mba manao manome ino zany manome hamandoana. Dia izay no anisan'ny anona dia manantena zany fa anisan'ny misy impact ny zavatra ataonay ary efa misy moa ilay izy fa tsy hoe manantena fa mbola hiampy ihany impact izay dia be dia be ilay s'engagé eto Madagasikara fa indrindra ny olona manerana izao tontolo izao tafiditra ao anatin'izany États-Unis sy la Chine. Marina mihitsy zany. Sûr fa efa misy impact ka. Sady impact durable ilay izy zany. Lovain-jafy moa zany ny fiteny malagasy hoe surtout resaka zavatra long terme be ohatran'io zany, mamboly hazo ianao androany dia afaka 100 taona mbola mety misy vokatra izay zavatra izay. Lovain-jafy zany tena mahafinaritra. Fanontaniana somary nanitikitika an'izay kely any an-saiko dia sady hamarina kely an'ilay podcast antsika avy eo. Momba ny atsimo, resaka momba ny atsimonareo, ny sécheresse any atsimo Madagasikara. Misy hazo spécifique ve izay mazaka maina izay ambolenareo? Hoe fanontaniana voalohany aloha miasa hoe misy projet ve nareo any atsimo, izay aloha fanontaniana voalohany. Dia raha oui dia inona ny karazan'ny hazo izay mazaka maina amin'ny toerana ohatrany hoe any akaikin'ny Toliara sy ny sisa izay mety hoe tsy misy orana tahaka ny any Tamatave sy ny sisa. Ampiko kely fotsiny amin'ny famalinan'izay sady andramako kely manao zavatra kely vetivety manandrana zavatra vetivety dia misaotra nareo manandrana an'ity zavatra ity miaraka aminahy juste mba te hampiseho an'ity carte ity ho an'ny raha-asina sy ho an'ny mpijery. Ity zany avy amin'ilay site web Bondy nijereko an'ity teo Ok. juste mampiseho an'ilay projet rehetrarehetra mahavariana. Hitako ilay izy manazava tsara. Mahavariana misy hatrany Ambanja, Majunga, Toamasina, Morondava moa zany? Non, tsy Morondava. Si, Morondava. Morondava, Menabe. Ity projet Menabe ity zany farana atsimo. Ie. Vas-y, ah, ok. Les projets Menabe, projet natao tamin'ny 2021, restauration ny ala Kirindi, ny namboleninay tany sady baobab no espèce forestière. Araka an'ilay tenenin-jato teo rehefa hanao projet zay dia tsy maintsy mandeha any aloha ny technicienne mba hijerevana inona ilay azo tena maniry ao. Projet-na restauration iny satria ny ala Kirindi zany forêt sèche primaire dia araka ny zavatra mitranga eto Madagasikara zany dia manao charbon ilay olona mipetraka any dia tsy maintsy mamboly hazo mba merena an'ilay ala. Io projet Menabe io tsy ongoing. Ny dikany hoe eny amin'ny faritra rehetra eny les points maromaro hitanareo ery dia misy équipe-ny Bondy mipetraka any sady misy technicienne, ny pépiniériste, ny tantsaha tena miara-miasa aminay tena akaiky. Fa ny amin'ny Menabe sy any atsimo zay tsy miasa matetitetika satria mbola tsy expertise anay kokoa ilay izy fa miara-miasa amin'ny organisation maromaro efa spécialisé amin'ny forêt sèche sy efa implémenté ao amin'ireo faritra ireo. Ok, mahafinaritra be. Voavaly tsara zany ny fanontaniana. Sady tsara koa ilay mahita ny projet maromaro ataonareo zany. Firy moa zany ilay izy? 8 ozy nareo ilay toerana misy azy? Oui. Ok. Valika izy ny ao amin'ny carte angamba mbola tsy tafiditra ao zao ny Menaka dia Analanjirofo. Ok. Analamanga, Atsinanana, Diana, Sofia, Boeny. Mahagaga hita be fa tonga dia côté Atsinanana mihitsy zany tena maitsomaitso be
dia ny ankoatr'izay izany no mino zaho hoe avy amin'iny no atao hoe nosy mena satria ohatra menamena daholo ny lokony afa tsy ny côté toamasina manakara faravangana sy ny sisa. Ok, bon, mahafinaritra be, misaotra betsaka tamin'ny fanazavana. Alohan'ny amaranana, misy hafatra ve nareo na zavatra farany tsy voatery hafatra hoe anona be fa zavatra farany tianareo tenenina amin'ny olona moko raha en même temps afaka mamaly hoe aiza no ahitana ny bondy raha ohatra ka te hanaraka ny projetnareo, aiza no ahafahan'ny olona afaka manaraka an'izay. Ok. Afaka manaraka anay any amin'ny site web www.bondy.earth sady ny réseaux sociaux rehetra Facebook, Instagram. Ny anjato aloha efa misy direction manokana mihitsy dia aleo izy miteny sady manao ho amin'ny jery rehetra. Dia raha ohatra indray ka misy association na organisation maniry te hiara-miasa aminay dia aza misalasala zany mandefa misy ao amin'ny site web angamba dia na ao amin'ny page Facebook na LinkedIn izay levasanao message misy mamaly foana ao zany. Dia raha ohatra zany ka tianao bénévole hiaraka aminay afaka micontacter ao dia ny hafatra angamba ny hoe izay fa manao dia ny hafa ve hijeranay manao fotsiny sa hiaraka aminay fa ny tanjona anay dia hoe tsika rehetrarehetra miaraka hamadika an'ilay nosy mena ho nosy maitso ho nosy feno fanantenana izay ngamba. Mahafinaritra. Mahafinaritra be. Izay koa anao izay koa mba anao izay mijanojano teny gasy. Miaraka aminay. Avy na orinasa na association na olona manokana mihitsy ny afaka miara-miasa amin'ny bondy. Mahafinaritra. Tsara be. Bon, minjava efa farany podcast moa zany dia mameram-pisorona koa zany anareo tonga teto nanazava tsara ny tanjon'ny bondy va mazava be mahafinaritra be ilay hetsika rehetra sady hita hoe matitra tsara dia raha maromaro ohatranareo dia mety hiova sy handroso be mihitsy Madagasikara afaka 20 taona ohatra. Misaotra betsaka. Misaotra anareo Misaotra betsaka. Bye guys.